Ry avana malala mpifaliana zontsika miona toy izao indray a, fampizara mofinaina miainy ny tenin'Andriamanitra ary mandray izay fampianarana tsara ho amin'ny fanahintsika. Ianareo izay voantso an' Jesosy Kristy malan'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana fandehanatra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Alatsinainy 20 Oktobra 2024, ivanjinantsika ny lohahevitra hoe miavao amin'ny Tompo ny mpino. Andeha ry havana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Misaoran Jehovah ry fanahiko, ary izay rehetra tao anatiko misaory ny ranomasina. Misaoran Jehovah ry fanahiko, ary aza misy adinao ny fitahian-drehetra, zay mamela ny heliko rehetra, zay manasizina aretinao rehetra, zay manavitra ny anao tsidina any an-davaka, zay manarina famondram-po sy fiantrananao, izay mahavoky soa ny vavanao, ny fahatanranonay mody indray toy ny any voromahery. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitro, Andriamanitro ny fanantenana ianao, koa mendrika anao ny saotra sy ny dera ary ny laza eny voninahitra mandrakizay no ny anaranao masina satria Andriamanitra tsy toy ianao. Tompo, mpanotsy zahay, ko no fahotanay dia mamindra fo aminay. Sosao madio zay mba vakeloka ary dio zay mba vampahotana. Feno fananao masina zay, randray ny mofinaina ho amin'ity an'io ty indray. Azony mahafantatra ny sitraponao zay anadiovanao anay ka hiavao zanay. Aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay naovanay izany mivavaka izany. Amen. Ny mofinaina ho antsika amin'ity unité ry havana malala dia hitanao amin'ny epistily faharoa sorata amin'ny Petera, toko 7, ny 9:1-12 ka hatramin'ny 7:12. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ko raha ho levona toy izany izao zavatra rehetra izao, dia olona tokony hanao ahoana moa ianareo amin'ny fitondran-tena masina sy ny te-panaraka an'Andriamanitra, sady manantena no mampahafaingana ny havian'ny andron'Andriamanitra zay hamay sy halevina ny lanitra ary andory sy hampiempo ny tenany zavatra rehetra. Kanefa isika, araka ny teny fikasany, dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao zay toeran'ny fahamarinana. Koa amin'izany ry malala, satria mananteny izany zavatra izany ianareo, dia mahazo tomba ho hita tsy manatsiny amam-pondro
eo anatrehan'ny tompo amin'ny fihavanana ary ho faharapo amin'ny tompontsika dia keo ho famonjena tahaka ny voasoratry Paoly rahalahy malalantsika taminareo koa araka ny fahendrenany mena azy tahaka ny ataony eo amin'ny epistiliny rehetra koa fa milaza ny zavatra any eo aminy izy ary amin'ireo dia misy zavatra sarom-pantarina izay olan'ny olona kely fahalalana sady tsy miorina tsara tahaka ny anaovan'ny tenany sasany amin'ny soratra masina koa ka mahatonga fahaverezana ho an'ny tenany koa satria fantatrareo teo izany ry malala dia tandremo fandrao voataona ny fahadisoany ratsy fanahy ianareo ka ho lava hiala amin'izay iorenanareo fa mitomboa amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana ny Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika ho azy aneny voninahitra ankehitriny sy mandrakizay amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana amen. Ry havana malala ho aminao ny fiadanana ray amin'ilay Jesosy Kristy ilay mpamonjy antsika ilay nitady anao izay very ka tia nofinjeny nofinaina ho antsika anio ry havana ka andranetsika teo Petera faharoa toko 7:1-20 ka hatramin'ny 8 dia milaza sy mampatsiahy ny amin'ny havian'ny tompo ary milaza ny fananarany amin'izany ka ilazana ny toetra eo am-piandrasana izany zao ry havana aoreno ny fanantenana mila manorina ny fanantenana sika araka voalaza ny 7:11 kanefa isy araka ny teny fikasany dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao sy iorenan'ny fahamarina eto am-piandrasana ny fihavian'ny tompo sika ry havana dia tao amina tsiaro sy azona ny teny fikasana ny tany vaovao sy ny lanitra vaovao dia midika koa fa miandrandra sy manantena fiainana vaovao isika raha lazaina amin'ny teny hafa dia izao manantena fiainana tsara lavitra no izao iainantsika izao feno ranomaso feno fahoriana feno fahadisom-panantenana izao isika ny afatra faharoanao dia izao mandeha tsy manatsiny izany koa ankoatra ny fandrenana fanantenana dia mandeha tsy manatsiny dia hoy ny 4:12 koa amin'izany ry malala satria mananteny izany zavatra izany ianareo dia mazotoa ho hita tsy manatsiny amam-pondro natrehan'ny tompo amin'ny fihavanana hoy ny apôstôly Petera ny hevitry ny teny hoe tsy manatsiny eto izao mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra tsy manao zavatra mifanohitra amin'izay ampianaran'ny soratra masina ary indrindra miazona izay efa nampianaran'i Jesosy Kristy ka tazony mafy fiainananao ny amin'izany rehetra mba andehananao tsy manatsiny fa ny avatra fahatelo eto ry havana ny 7:12 milaza izany dia izao miazona ny fampianarana tsy misy kilema dia tandremo fandrao voataona ny fahadisoany ratsy fanahy ianareo ka ho lava hiala amin'izay orenanareo efa nampiomana Jesosy Kristy fa ho avy ny mpaminany sandoka ary efa mitranga ankehitriny izany ko atao amin'ny sika hiazona izay efa nampinoana antsika fa tsy hanaiky rebireben'ny fampianaran-dio isan-karazany izay meli-patrana etsy-seroa tany mafy izay nananao mba tsy hisaka ny sarom-poninahitra ao izany ry havana no afatra ao indray hiavaozanao manona ny fanompoana an'Andriamanitra sy mifakanesana eo anatrehany amen. Hivavaka isika. Andriamanitra misaotra noho ny mofinaina nomenao anay izay milaza ny amin'ny fihavian'ny tompo izay mila toetra toy ny fanorenana ny fanantenana sy ny fandehanana tsy misy tsiny ary koa ny fiazonana fampianarana tsy misy kelema tompo vavaka aminao izay ho amin'ny firenenay vavaka aminao izay ho an'ny marary mba ho kasihinao dia ho sitrana ny vavaka izay ho amin'ny firosoana nangana hopitaly FJKM ka hita ianareo manana andraikitra amin'izany ampiononao ireo manamanjo anorenanao sy anohananao ireo marivosokiolona sy ireo sahirana ta io ny fihazakazahanay ny asa fivelomanay ny fikasana ny fianarana ny vavakay dia ataony anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay izay fanampahantriny koa ny vavaka manao hoe ranay ao izay ny an-danitra ho masinina anie ny anaranao ho tonga anie ny fanjakanao atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra meo ny anio izy anina sahaza ao anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafany amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raisa fotoana ry havana nitsodrana tolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aza matahotra ianao fa momba anao aho ary aza merikerika foana fa izao n'Andriamanitra aho mampahery anao aho sady mamonjy anao eny mitantanao tanakavanany fahamarinako aho amen. Teo n'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina amen.